Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao asaina hiampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manoloana ny toe-dram-pirenena misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nanao fanambarana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, fanambarana izay mitondra ny malagasy rehetra ho amin'ny firaisan-kina manoloana ity tolona ho an'ny tanindrazana ity tetsy ankilany, dia notsindriny ihany koa tao anatiny ity fanambarana ity fa aradrariny ny hetsika ataon'ireo tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Ny Antsipriana izay ary antsoavoan'ny vahoaka malagasy avy amin'ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc. Marina sy aradrary ny fitakiana entin'ireo tanorantsika, maneho ny fijaliany malagasy tsirairay izy ireo. Teboka voalohany, ny famitsorana avy hatrany ireo mpianatra voasambotra satria tsy tokony hosamborina na higadra izay manao fihetsiketsehana milamina. Teboka faharoa, ny rariny ho an'ireo namoy ny aindy satria tsy misy demokrasia afaka manaiky tsy maty manota eo anatrehan'ny rahalatsaka. Teboka fahatelo, ny fanavaozana ny rafim-panabeazana sy ny fanajana ny mpampianatra satria ny hoavin'ny firenena dia miankina amin'ny fanabeazana. Teboka fahatelo, ny famendrehana sy ny ady amin'ny fahantrana satria tsy afaka manaiky ho tsiratsiraina amin'ny fiainany andavanandro intsony ny vahoaka. Teboka fahaefatra, ny fahazahoana rano fisotro madio, jiro, fahasalamana ary fiarovana satria zo fototra ireo tsy azo atao sorona ho an'ny tetikasa fisehosehoan'ny filoham-pirenena. Tsy faniriana fotsiny ireo fangatahana ireo fa fanehoana zo fototra ananan'ny vahoaka ho an'ny rariny, ny marina ary ny hoavy tsaratsara kokoa. Mijoro miaraka amin'ireo tanora ireo aho ary miantso ny vahoaka malagasy manontolo, ray aman-dreny, mpampianatra, mpiasa, sendika, fiangonana, mpiasa-panjakana ary olom-pirenena avy amin'ny faritra rehetra anoana ny etsik'ireo tanora izay atao am-pilaminana ao anatin'ny fifehezantena sy feno filaminana. Tsy avy amin'ny herisetra no hipoira ny herintsika fa avy amin'ny firaisan-kina sy fifehezantsika aminana. Ho an'ny mpitandro filaminana, izao no teniko, aza diso fahavalo ianareo, raha lahy sy anabavy ianareo amin'ireo mpianatra sy olom-pirenena mandeha mitaky ny rariny, arovy izy ireo fa aza potehina amin'ny herisetra. Tsy adiny tanora irery ity fa adiny Madagasikara iray manontolo ho amin'ny famendrehana sy ny hoavin'ny tanindrazana. Marc Ravalomanana, filohan'ny Repoblika teo aloha. Fa manodidina indrindra izay vaovao izay dia miakatra hatrany ny maripana amin'ny fitakian'ireo tanora sy ny mpianatra ary ny vahoaka tsy manaiky lembenana manoloana ny toe-draharaha misy ankehitriny. Iombonana ny tanjona dia ny ampitsarana ny fitondrana tsy mahomby ka miteraka fahavoazana amin'ny sehatra maro lafy. Mialy Rajoelina nanakoako izany androany nandritra ny hetsika fitakiana tetsy Ankaso. Ny fampitantana hatramin'ny farany ny mpitandro filaminana sy ireo tanora mpianatra hatramin'ny ariva teo. Nisy ireo naratra sy ireo voasambotra ka isan'izany nisy olombavambahoaka voafidy tao Arivon'ny Mamo Rajerson Antoine. Ny Antsipriana izay tatery ny ando miaratiana eo amin'ny sary sindratsariny ny aro-tanjona. Ny ainga teto akatso ny hetsika fitakiana androany notarian'ireo tanora maro, mpianatra, mpanakanto, influenceur sy ny sisa. Taorian'ny fiaramentana ho fiaramiora amin'ny mpianatra n'université rehetra manerana nosy tamin'ny fahafatesana mpianatra telo tany Antsiranana. Nidina Nkasa hiazo anambojatofy ireo tanora marobe manao fanamiana mainty. Lasa lavitra nefa dia efa niatrana ny mpitandro ny filaminana ka nandrava azy ireo tamin'ny alalan'ny bomba mandatsy dranomaso.
nisy niala ireo mpianatra ny famotanana andritra ny ora maro tamin'ny mpitandro ny filaminana nisy naratra nisy voasambotra anisan'ireo nisy olombavam-boaka ny Madagasikara voafity tao arivony mamo Rajerson Antoine nosamborina kerisetra no mbola naratra ihany. Fijoroana ho an'ny taranaka no adiny eto fa tsy manolo tokana na ho an'olombetsy mampiseho ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana fa mpitondra mpamon'olona no misy eto tsy ana mafia tsy ana frantsay i Madagasikara tsy azo ekena ny filoham-pirenena tsy mahavita azy ho ny fanehoan-kevitra miaramila sisa no mitazona azy eo amin'ny fitondrana ka mahavita manao herim-pamoretana. Zay mijoro tsara foa zay tsy miala za mihitsy zay ninona zavatra miseho na zao ara mahazo ny taranakay voniny iala ny tanindrazana foa zay ninona zavatra miseho voniny zay tsy maintsy mijoro tsy maintsy mandroso voniny zay zay ny tanindrazanay ary mato an'ny tanindrazanay zay sy ny zanakay sotrato tsy bana-firenena fanjanahana ara-tsaina misy eto Madagasikara amin'izao fitondra mpanjanaka zay no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha antsika malala zany aza tsy hodiana tsy hitatsony zany fa mpitondra mpanjanaka misy eto amin'izao ary fanjanahana ara-tsaina no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mila elana avy hatrany zany tsisy tsy mahafantatra intsony fa frantsay mpitondra antsika fa tsy gasy intsony ary mpanjanaka atsika izy namareo mpanjanaka ara-tsaina izy tsy miafina amintsika intsony fa mpamon'olona tsy menatra ny hamon'ny vahoaka tanapolo ny fitondrana amin'izao ka zay mihitsy ny ialany tsy maintsy miala izy ary tsy anaiko ny tanora satria ny tanora ny firenena ny tanora vahoaka ny firenena manakasy Madagasikara ny vahoaka fa tsy an'olombitsy tsy ana mafia tsy ana mpitondra titeny tsy ana frantsay tsy an'olona voabaiko fa angasy ny tany rehefa voalohany tsy mbola niteny mihitsy izy ny fiponana fa aveseny fofonany voalohany teto ka zay tsy manaiky an'izany filoham-pirenena tsy manana compétence zany tsy compétent raha joelina ary nidirany teo amin'ny fanjakana dia herisetra ary ny alany eo tsy maintsy herisetra reo olonao niazona anazy eo reo ary reo miaramila reo tsy beta be reo no vahoaka miady ao anazy tsy fitakina ara-politika toko fa fitakina ny domaine rehetra mihitsy satria raha joelina le olona filoham-pirenenanay tsy mahavita ka hoana zany no ataonay iza zany no tarainanay iza no tokony jerevanay satria tsy mahavita le olona filoham-pirenenanay. Nisy tamin'ireo mpianatra no tafidina teny tsy adana ka nisy satria ny fanehoan-kevitra samihafa nataon'izy ireo miantefa amin'ny mpitandro ny filaminana. Nareo zandarma ka atao ataky dia andeha hanao ataky hoe alika vovody anaikitra olona mon'olona olona manam-panana reo manaiky zay manam-panana reo tsy anaiko ataon'olona toy alika ka hanao ataky dia andeha hanao ataky ny zandarma ka ho voavidy vola tsy alika amin'ny frantsay tsy alika amin'ny fanjakanareo fa gaso mitovy aminay nareo
ka andao mba arovo tena arovo ny vahoaka sy ny fananany a fa da manaiky ataony vazaha sy ny fanjakana ao aliky ka ataky dia andeha hanao ataky fa ampiasoan'ny fanahy sy ny fahendrena malagasy. Ny toy hatrany kosa ny fandefasana bomba mandaty sadranomaso tetỳ an-toerana nanaparitahany ireo mpianatra. Lasipatra tamin'izany ireo mpitsabo te natao amin'ny hôpitaly sy ireo mponina manodidina izay nankasitraka netsika fitakiana izay natao. Zavatra ohatran'ilay tsy hitanay tsy mety eo anatin'ilay nataon'ilay fitapahan'ilay relais tany filaminana dia fantatro zareo mazava tsara fa ao anatin'ny faritra ny hôpitaly zany nisan'ny fetsiketsehanareo azon'zareo atao mihitsy nohatra hoe tsy haiko raha niataka izy ohatrany dia tamin'ny toerana izay tokony rafanany tanteraka zaka nefa dia teto amin'ireo hôpitaly izy a no nanapoka aby nanapirefidrefitra an'ireo bombe lacrymogène sy tsy hay nefa ohatran'ny tsy misy fijerena tsony maolona mihitsy na marary eritretra fa marary any anivon'ny chambre ny miorakoraka hoe hôpitaly maty zay fa aizay ty anivonay ty nareo manao an'izany zavatra zany ka zay zany ny manoloana zany dia tokony andinika reo tompona ndraikitra ao anivon'ny mpandimpanemana ao anatin'ireo manao ny mampanefa ny hiraka izay ataon'ireo mpitandro filaminan'ireo mba hijery zany zay toejavatra zay hoe misy fatra zay tokony tsy azo anatanterahana zany a izay tokony tenitanay zavatra tsy rary ny tao anatin'ilay izy. Ny atontolona zay ataonay zay ataontsika dia noho ny tsy ny fandrimpalemana noho ny tsy mahafapo ny jirama noho ny tsy mahampy sakafo ny malagasy noho ny tsy fahamarinana sy ny tsy visiny mangarahara amin'ny raharaham-panjakana noho ny tsy fahampiny sy ny tsy fahazahazary ny fotodrafitrasa tsy fampianarana eto Madagasikara noho ny tsy visiny asa sy ny tsy famorona asa ho an-tanora noho ny karama tsy mahavelona noho ny fitsaboana zay tsy mahafapo noho tsy visiny fahalala faneho-kevitra dia manaza fanambarana izao izay avy aty akatsy tsy mangataka intsony izay efa ely izahay no ny teny fanotam-penam-bava ankehitriny izahay a feno ny kapoka ka mangataka izahay voalohany indrindra miala rehefa ela ny takiny izahay tsy nisy miaina androany izahay tsy manana tena varaka ohatrany hoe miala leo ny mpianatra leo ny tahora leo ny vahoaka malagasy ho ny fanambarana androany teny akatso feno ny kapoka tsy zaka intsony ny fahoriana mitondraina ny malagasy sy ankehitriny tsy nohenona ny fitarainana hatramin'izay fa tonga ny fotoana hitenenana raha raha ny malagasy rehetra ity fa tsy any tanora na mpianatra intsony fotsiny ka hitakin'izy ireo ny fiara-mienta ny rerivelona rehetra ity tolona ity a dia natao any malagasy rehetra zay mahatsapa tena fa malagasy mahatsapa tena fa mevitra ny iainana fiainana tsara kokoa dia miantso ny rehetra izahay na fiangonana na toko politika na fiarahamonim-pirenena na iza miantso izahay hatramin'ny sandika sy ny rehetrarehetra miantso anareo anatevin-daharana mitolona kary manaraka zany mitakany koa izahay miandravana ny sena izahay zao zao dia hidina ony ambojatofo satria io notikanja ny demokrasia notikana lera notikana leraka iny tamin'izany a dia anehevitra amikanja demokrasia ny mpianatra sy ireo vahoaka marobe mahatsapa famijaly ny malagasy betsaka ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka malagasy tsy nisy tanteraka izany ireo tanora
fototry ny olana rehetra irajoelina ka hitakin'izy ireo ny fialany amin'ny fitondrana ny firenena fa tsy mahavita azy any malagasy sy Madagasikara fa tsy an'olon-tokana. Tena olana zany dia mitondra fanjakana mihitsiny be dia be promesa atao anay tsy vita hatramin'izao inona mbola hitanona zany olo zany eo miala sandalina sy polisy iaro vahoaka ny anakaramananareo rehefa tsy vitanareo zany mialinareo tanay tohizany fanatolanay na ahoana takina isoanay ninina anaovanareo anay dia takina isoanay miantsonareo malagasy rehefa rehefa foaza atitsifty fa fantatra ny anay tanora fa malagasy rehetra atsika rehetra niady mialy rajoelina ampambolo ny tany ampolo ny fotony ny tany angaso ny tany mila jiro sy rano zahay efa ela ny tako fandraisana ndraiky ka tsy nety tonga hatramin'izao apeloka foty tsy lana intsony ny fisaratsarana ankehitriny mitaky ny malagasy rehetra iraina sy fanohana manoloana ny zavamisy ho izy ireo tsy ho tratra ny tanjony raha izao ny zavamisy. Mafy eny adversaire miteny anareo fa miravila vola amina miliara ny adversaire fa raha mbola fisaratsarana ihany ny atao malagasy dia zay maty dia zay taraiky eo fanaovantsika sy tavavoaka zay ny angatahako firaisakina zay asina esory aloha ny kaskety hoe mampanao politika na mpanao miaramila ianao na sivily ianao na mpandrara ianao esory aloha zany kaskety zany fa malagasy ianao lo manomboka androany petsaka eto Madagasikara dia mila miray iny tsika. Tsy nanaiky lehibe ireo mpianatra fampitana tamin'ny mpitandro ny filamenana hatramin'ny hariva teo. Fa mivadika ho tolom-bahoaka manomboka izao ny tolona izay atao ho ireo mpianatra nanao fanambarana androany. Tsy hijanona ny hetsika raha tsy miala eo amin'ny fitondrana Iandro Rajoelina. Tsy ekena ho izy ireo ny tranga herisetra tahaka ny fisamborana, fandratranana sy ny famonoana praitandrazana. Tazana tamin'ny hetsika androany ihany koa ireo mpanakanto sy ny influenceur samihafa. Ny ray feo ny rehetra ny ampitsarana ny herisetra atao amin'ny mpanao fitakiana sy ny tondra ireo marary ny vahoaka tamin'ity hetsika ity. Ny antsipriany izay ary. Tsy hijanona ny hetsika raha tsy miala eo amin'ny fitondrany Iandro Rajoelina. Tsy ekena ho izy ireo ny trangana herisetra tahaka ny fisamborana, fandratrana sy famonoana ny praitandrazana. Mivadika tolom-bahoaka manomboka izao ny tolona izay atao hoy ny fanazavana. Manoloana ireo herisetra menjady amin'ny mpianatra izay mitaky ny zony dia manao ireto fangatahana ireto izahay ajanony ny hery famoretana tao amin'ny mpianatra avelao izay aneo hevitra kalalahana sokafy ny kianjan'ny demokrasia manaraka izany miantso ireo tafika sy ireo elivelona rehetra hiaraka aminay satria nareo koa dia olom-pirenena mitovy aminay samy mpianatra ihany anareo taloha ka aoka mba tsy ampijaly anay mpianatra ankehitriny toy izao tsy mitady fihaonana amin'ny filoham-pirenena na anaty trano na akalamanjana avoay ny namanay rehetra izay nosamborana tsy manome 2.70 ora izahay Gen-Z Ankatso fa zao dia zao fanamariana ny hetsika rehetra ny teto Ankatso dia mivolavolan'ny Gen-Z Ankatso ny dia be ampilaminana natao tamin'ny sabotsy teo dia nahafahana nanam-pirofo fa namilamina raha ny tolona ataon'ny mpianatra dia tratran'ny hery famoretana mandrakarivo ka manomboka izao dia iova endrika ny tolona ary farany angataka izay ny alan'ny filoha Andro Rajoelina. Ny ray feo ny rehetra ny ampitsarana ny herisetra atao amin'ny mpanao fitakiana sy ny tondrany ireo marary ny vahoaka. Zo fototra ny fahalalana mitendry ka tsy tokony ampiasana herim-pamoretana na asiana sakatsakana. Tsy vitany ao anaty tamazotra fotsiny ny olana fa mila ny rehetra manatevin-daharana ny tolona hoy ny fanamafisana. Tsy misy eto avy amina firehana politika fa fitakiana izay natao hatramin-derina nanomboka amin'ny lakamisy notohizana androany fa aoka ireo media sasatsasany tsy arasaraka an'ireo mpitolona hoe misy voavidy vola ao mbola mihirahira ny mpianatra mihira efa misy misambiasa mitifitra sahady efa misy marana
Vahoaka voasambotra any dia misy mpianatra voasambotra dia misy olon-trotra Mandaigna zay miteva misy liberté d'expression eto. Aohatsainareo jereo tsara reo mpianatra eo dia nanao manifestation normale nareo mbola tsisy ninona tonga dia napoaka anareo ny bomba. Mararany ny voan'ny zavatra io e. Tsisy liberté d'expression eto dago miteny azy e. Tsisy liberté d'expression tsisy an'izany eto. Hafan'ny olona miaro institution dia hafan'ny olona miaro siège. Miaro fitondrana amin'ny police sy gendarme fa tsy miaro ny vahoaka sy ny mpanana. Les répression-na vahoaka pasifika amin'ny takany zoany zay hoe jiro sy rano zay tokony tsy tokony violentena zany ny tanora manao an'izany e. Le fahazahoana fahalalahana maneho hevitra satria zay oppressé be amin'ny izy dia zay fotsiny zavatra angatahanay hoe avelao zay aneho hevitra fa matoa ireo tanora be dia be matoa zay mivondrona sy mirahina ohatr'izao dia misy zavatra anankiray takianay. Dia izay zavatra izay hoe tena vao hitsakitsaka tanteraka ny zoanay raha ohatra tsy mahazo tsy avela maneho hevitra kahalalahana izay. Tsotra be zavatra ilainay encadrement fotsiny raha misy ny déborde fa avela izay aneho hevitra ninona zany zavatra hevitranay eto surtout iny zany tavoalohany mantsy ilay izy resaka jiro sy rano dia mitombo isan'andro hoe ilay fangatahana izay fotsiny zavatra encadré izahay raha misy miopefy dia zoa ilay olona satria hitanay tamin'ny lakamisy ireny mantsy fa afaka neutralisena ihany inge le ray roa raha ohatra hoe misy manangana le ady zany fa hatreto zany raha hitantsika ohatr'izao zao milamina izay avelao fotsiny izay ny mpandroba zany ny tokony samborina e fa ny ankoatran'izay raha maneho hevitra pacifiquement tsy tokony atao an'izany. Toy ny tolona izay isy atao natomboka ny alakamisy ty atao ity ny faneho-kevitra samihafa tolona iadina ho amin'ny tsaratsara kokoa. Fa tsy ny teto Antananarivo ihany no nanao hetsika ho fitakiana ho fialan'ny mpitondra amin'izao fotoana androany fa saika manerana ny renivohitra paritany. Feo nombonan'ny fitakiana ny fialan'ny mpitondra ankoatran'ny fiaraha-miory tamin'ny naman'izy ireo izay voatifitra noho ny hetsika fitakiana ny alakamisy fa 20 ny volana septambra lasa teo iny. Ny antsipriana izay avy hatrany ary ndao arahantsika. Mafana ny hetsika fitokonana ataon'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao manomboka ny alakamisy 20 septambra teo mihetsika tsikirikely ireo any amin'ny faritra. Nivoaka tamin'ny fanginana ihany koa ireo mpianatra eo anivon'ny université toy ny tany Fianarantsoa androany. Tsy voasakany mpitandro filaminana ny hetsika ka vaky ny sakana tonga hatreny anoloan'ny trano misy ny Aino Manjery Viva tany antoeran'ireo mpanao fitakiana. Tsy nisy kosa ny fandorana sy ny fandropana nandritra izany.
Galaratsel, zay no angatahanay mpianatry ny université manerana Madagasikara. Iombonanay rehetra izay. Mila olona mianatra mitondra firenena e! Mila olona mianatra mitondra firenena fa tsy mianatra. Eto amin'ny devany FIFA moa misy an'ireo mpanao vetivety eo amin'ny devany FIFA misy an'ireo. Ho an'ny Toliara dia mafimafy ny fifandonana. Nisy ireo voasambotra 7 hatreto. Raha ny vaovao, saingy mbola tsy nahazo vaovao ofisialy ka isan'ireo ny filohan'ny Fiza Tampioto. Tsy rariny intsony ny zava-misy eto amin'ny firenena, koa takina ny fialan'ny mpitondra ary miantso ny malagasy ijoro any tanindrazana ireo mpianatra. Let's go. Come on. Mpianatry université de Toliara dia manambara aminareo mpitondra fanjakana eto indrindra ny filoha ao ambony mangataka anao hametsapela tsy satakanjo mitaky zahay mitaky koa zay ny firenena mikamba mitaky zahay sadek mba hanery andriamatao filoham-pirenena hametsapialana fa tsisy raha miody eto am'tanytory namanay voasambotsy ary mampitanjy anareo force de l'ordre izahay fa rehefa tsy vototra iny mandrisainy 6 heures wavy zahay ary tsitsitsy hanambotsy koa anareo force de l'ordre sanatsy akory fa olo atakalo olo olombelo mpianatra atakalo force ka eto zahay dia mampanjia anareo force de l'ordre tsy impoly zahay manome anareo ziky amin'ny anora hariva hamodora eto ny tenanay mpianatsy ny manday mijoro ary ho an'ny tanindrazana tsy hembotsy n'ino hidona na raha manjiake na lio latsake na ino hidona mahagaga fampisehoana etsika firaisankina ihany koa ny tao Tomasina Androany namafy ireo mpianatra fa iaraisany izy ireo ny etsika fitakiana ho fialan'ny mpitondra ankehitriny nambenana andehan'olona tao ambavadiny universitény Barika 10 ireo mpianatra raha ny vaovao efa misondrany tanany mpitondra ary tanora sy mpianatra no nalatsakainy tsy azo ekeny izany ary miala fa be kolikoly hoy ny antsoantson'izy ireo. Ny toy ny etsika fitakin'ireo mpianatra tao Antsiranana kosa tao rin'ny fandevenana any Rivaldo mpianatra namoiny andry no ny fitifiran'ireo mpitandro filaminana tsy ny sarotavy izahay fa mampiseho tare hoy izy ireo satria tsy olon-dratsy miala i Rajoel
izay no vetesin'ireo mpianatra ireto. Rehefa tapatapahan jiro fa kehinefa mahantra Madagasikara manana devoir amin'izany ny mpitondra manana devoir amin'izany ny mpianatra fa devoiranay tanke izay mpianatra tsara tsy vita fianarananay raha tapatapaka jiro tsy mandeha tsara rano tsy vita dia amin'izao fotoagna zao magnano boky olo dia mahandro zahay amin'ny alalan'ny courant dia miangavy okaka fa tapatapahan jiro fa tsy iaigny hilamigny zahay fa isay concentré amin'ny fianarana zahay manomboka zao fa miangavy ary tsy fagniriagnanay hoe nihiverenany zavatra ty eky fa raha mipody izy ty mety avy amin'ny fanjakagna marigny mahantra za fa tokony conscient fanjakagna mametraka stratégie ino priorité ino urgent fa zany ny raha hitako problème Madagasikara. Zay tiana zao manaiky fa mifamentsika fanatsarana firenena tena mifamentsika fanatsarana ary ke zay mbola aviany mandeha eto izy ty sarinazy ty mbola jusqu'à farany namane namoy tegninazy ty olo tsy nagnino izy ty firy karaha zay amizay solution zegny tadiavinay amin'ny zavatra tadianay zo fototra sy fivoarana Madagasikara tsy mety mandroso nefa tsy mandroso Madagasikara mandroso miembo zay ao amin'ny kino tegna mandroso miembo zay. Tsy ambaka nefa ihany koa ireo mpianatra tao Antsirabe izay nahazona aneo ny heviny ankalalana. Nanokana iray minitra fahanginana ho fahatsiarovana naman'izy ireo namoy ny ainy ireo ny mpianatra ny alohany etsika mazava ny fitakin'izy ireo dia ny fialan'ny mpitondra amin'izao fotoana ka anovana ny rafitra rehetra eto amin'ny firenena. Fanosamborona sy hianotazomina eny amin'ny figène Fordisienne avokoa ireo tanora izay saika avy any Etosi ny Kamarony izay nosamborona ny maraina teo. Nilaza ireo ray aman-dreny fa tsy nisy ny fampandrenesana ary maratra ny Kamarony ireo tanora izay voatazony ireo. Miantso amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ireo ray aman-dreny manoloana izany fisamborana izay everin'izy ireo fa tsy ara-drary ny ireo ray aman-dreny ireo. Narcisy Karazafy sy Tahirinaina no mitondra ny antsipriany izay.
Maro ireo tanora no samborina ary no tanana eny amin'ny FIGN Fort du Chêne amin'izao fotoan'izao. Velotarainy ireo ray aman-dreny satria ankizy nandeha teny amin'ny lalana no natao sambo-dokotra, tsy nisy fampandrenesana, tsy nisy filazana fa siosion-dresaka no nahenoan'izy ireo fa no samborina ka notazomina eny FIGN ny zanak'izy ireo. Nanao sy ny tsy nanao satria zao nenay zao zanakay mpianatra lycée voaray fotsiny teo ankizy mandeha any amin'ny sisisina amin'iny lalan'iny tsy nanao ninina na dia toke bomboray ary nalainy ohatra sanatria tsy nampaninana anay le izy fa tena tsy naka izy na dia kely ohatry niny ary nefany dia voaroroka fotsiny amin'izao zay no nahatonga an'ilay zanakay ho lasa ty dia zay no tena mampalahelo anay hoe zahay sady lasa fahoriana fa fiaino ohatran'izao nefany eo ilay olona lasa mandeha mankaty dia zay no tena zavatra angatanay mba tena anano mihitsy sy vany mihitsy hoe iza ny nanao dia iza ny tsy nanao fa mampanahelo ilay zavatra ohatran'izao tamin'ny somariva ny zanakay nitsita ny sabotsy tontolo eny efa nitady anazy parazary nahitanay anazy taty sady tsisy ny antso hoe aty ilay zazany tsy naninona fa dia efa onjonjonay fotsiny mandeha aty ohatran'izao ka mampanahelo ilay izy fa 12 taona sy 12 taona ny anay tompoko. Maratra avokoa ireo tanora no tanany ao amin'ny FIGN ireo raha ny fanazavany ireto ray aman-dreny ireto hatrany. Azoma asabotsy vao hita ny zaza hoe ety efa mijaly efa ary ny tongotra matanana daholo any rehetrarehetra ny karoana an'ilay zaza sy nangalatra tsy naninona fa zaza nandalo tonga dia nirofina fotsiny izao satria ny antony ny ankizy mahatonga an'ilay zaza tafandalo tsisy bisy andehanana dia sy maintsy mandeha tongotra rana mandalo vidy crédit ny atindia dia iny dia rofina izany mampalahelo ary tena ranomaso tsy ranomaso nahita ny zaza ny 2 andro ny sesa zay fa tena zaza zao tena eo mavaona ny fahafatesana fa tena ila hotorana isaky ny tonga mijery an'ilay zanako tena mangity miangavy zay mba avao ny zanakay fa zanakay tsy nangalatra tsy naninona fa nangalatra roa lahy vao any an-tranony ihany fa zay ny zanakay tsy nangalatra manino nampijaliana ohatran'ireny zany netaetanay avao ny zanakay fa mijaly zay ary mijaly koa ny zanakay. Azaza ny iraina itsena ny irainy no nosamborin'ireo zandary ho hiatran'ireo ray aman-dreny ka manao antso avy izy ireo mba hijerena akaiky izao fisamborana tsy ara-drariny atao amin'ny tanora maro izao. Dia mametraka fitaraina zanako sana niraka anazy handeha naniraka anazy dia tsy tratran'ilay ana samboriny zareto amin'ny sompliatso izy zay tsy nahafantatra anazy tamin'ny zoma iny efa sompliatso maraina mivaky izy efa ny ariva ny ravo dia samboriny zareo tsarana maty volo ilay zanako dia tena mba mametraka fitaraina zany mijaly ilay zanako mijaly izy tsy fantatra tsy izy sa efa tokony voaka izy mitsika hoe ahoana tsy hita hoe malahelo dia mametraka fitarainany dia inona zany tokony zavatra raisinay zany mba hiangavina mangataka mpialatana sy mba afaka manampy anay zany amin'izay tena sahirana sa olona tsy salao malahelo tena malahelo tsy takitra hoe zany zay azoko atao zay angambana azoko atao. Tanora Venitosy moa ny ankamaroany ireo tanora no tanana eny amin'ny FIGN raha ny vaovao voaray hatrany. Raha ny vaovao milatsaka izao ariva izao moa dia efa navotsitra ireo anankidimy tamin'ireo voasambotra tany Toliara ny ariva teo mbola andrasantsika ny fivoarany vaovao satria nilaza ireo mpianatra fa mbola mitohy ny hetsika fitakiana fa ankoatr'izay dia voasambotra ny maraina tany koa tetisiadana ny solombavambahoaka Antoine Rajerson nidina Andalambe niaraka tamin'ireo tanora ity olombofidina Rivomamo ity tanampolo tsy nisy na inona ny tenany rano nambarany antoko ivohy kanefa dia noterena akasary niaraka tamin'ny basy ny tenany maratra ary hiantsona mpitsabo ity solombavambahoaka ity raha ny fanazavana voaray hatrany mitaky famoahana azy tsy misy atakandro araka izany ny ampiaradia aminy raha ny vaovao dia tazomina eny amin'ny tobiny zandary FIGN ny député Rajerson Antoine Narcisse Karazafy sy Tahirinena no mitondra ny antsipriany izay. Voasambotra teo anivon'ireo tanora nanao hetsika nitaky ny zo fototra tokony hositrahana ny maraina teo teny tsy adana ny solombavambahoaka ny Rivomamo Antoine Rajerson raha ny tatitra nataon'ireo pray antoko aminy dia maratra ny tenany voalaza ihany koa fa nahitana basy teny aminy kanefa niarahana hita fa tanapolo no nisamborana azy hoy ny mpitondra teny ny antoko mangataka ny amoahana tsy misy atakandro an'ity solombavambahoaka ity ireo mpiaradia aminy eo anivon'ny antoko fivohy. Betsaka ny tolo efa natao ary tiako ampitsahivina fa ny alarobia 10 septambra
te izahay tany Imerintsiatosika no nanao hetsy-bahoaka voalohany izay notohizan'ny conseiller municipal teto Antananarivo ny ampitson'iny ary teo ny namoahantsika ny daty hoe ny 25 septembre isika rehetra niaraka itolona tsy fijerena eto hoe génération XY sa Z zao tsy fijerena eto hoe politika inona na antoko inona zao fa ny zavatra hita dia zao olona niady tamin'ny vahoaka no nosamborona zao fitondrana ka noho izany dia mangataka tsisy atakandro izahay ny amoahana ny filohan'ny antoko fivoy Rajerson Antoine isika vahoaka aza manaiky fa nahoana n'olona mboafidy io Rajerson Antoine reny n'olona voafidy teto Madagasikara tamin'ny sambatso 570 isanjato ary zahay rery no nazaka podro teto amin'ny firenena nahoana n'olona mambahoaka no alainareo. Noterena Kasary niaraka tamin'ny basy ny député Rajerson Antoine raha ny fanazavana naratra ihany koa ny tenany ary ny antsoina mpitsabo nijery ny toe-pahasalamany miantso ireo tantsamo ny fivoy irahina manoloana izao zava misy izao. Anjo ambony maintimainty miaraka amin'ny pataloha mainty tsy misy ninina teny aminy no nanaovany. Avy eo kosa nefa dia niforceny izy Kasary niaraka tamin'ny basy ary efa hitanay miparitaka an'izany jereo daholo ny vidéo ny samborana Rajerson Antoine tsy nisy basy tany ary teneny vahoaka izy nalaina fa ny sorapotaka ary ny fanontaniana mila mipetraka ary vahoaka dia maninona Rajerson Antoine no sorapotaka satria izy miady amin'ny firenena satria izy olona manam-pahaizana satria ve fa maninona zahay te hazo valiny ary mananteny zahay fa hazo valo farak'izay aingana ary havotra farak'izay aingana ny filohany antoko fivoy nisy mpitsabo tonga tao dia arahana aloha fitsaboana tsy afaka ny teny mihoatra an'izay zay satria tsy afaka nanatrika ny auscultation any sy ny consultation fa dia miandro ny vaovao isika. Nitondra ny teny fisaorana ho an'ny solombavam-bahoaka namana avy any anivon'ny anteny meram-pirenena ihany koa ny antoko fivoy androany manoloana ny fanohanana n'ity solombavam-bahoaka ity. Dia efa misaotra an'ireo député lany toany maître Iantra sy fidèle izahay izay hitanay gasikara ihany koa miady ho anazy ankehitriny araka lazaiko teo olom-boafidy izy ary ny olona mankasitraka ny demokrasia dia tokony hiaro azy dia mananteny izahay fa tsy izy telo tarery no hiady satria anareo rehetra samy olom-boafidy avokoa tsy misy na iray ara zany zao en sécurité satria fa hitantsika fa azo samborina ny olom-boafidy na dia manana immunité parlementaire ary voahososo tanteraka ny lalam-panondrenana eto Madagasikara. No tanany eny amin'ny gendarmerie FIJN moa ity olom-boafidy no samborina ity raha ny nambaran'ireo mpisolo vavazy dia mbola tsy afaka niresaka tamin'ny olona narovana izy ireo raha vao voasambotra moa ny solombavam-bahoaka Anarivon'ny Mamo dia nidina an-dalambe ny pon'ny Imerintsiatosika io arivo io raha ny vaovao iray dia nisy fisavana ny tranony tapaka ihany koa ny lalam-pirenena voalohany nanao andromaso eo anivon'ny radio n'ity solombavam-bahoaka ity ireo ponina any an-toerana andrasana araka izany ny mety toy ny rara. Faniray feo ary nampiseho firaisan-kina ireo solombavam-bahoaka mitaky ny famoahana ny député Rajerson Antoine izay nosamboriny zandary ny maraina teo araka ny efa narahantsika teo izay tsy fahotana mahafaty ny faneho-kevitra ary zofeno tokony hositrahany rehetra izany hoy ireto solombavam-bahoaka ireto tsy vitany solombavam-bahoaka ny tenany fa mbola filohana sendika ihany koa raha ny fanazavany ny antsipriany izay. Avy hatrany dia tonga teny fiadanana ny tadiny toerana nasiana ity solombavam-bahoaka ity ireo député namana no atoandro teo taoriny ny samborana azy teny tsy adana tsy tady fiadanana nefa izy tamin'ny fotoana io. Manontany fotsiny zay hoe ato ve le député Antoine Rajerson tsisy olona mihitsy aty zao nareo mbola tsy mahafantatra hoe izy na iza metina zay fotsiny aloha sotra nareo tsy fahotana mahafaty ny faneho-kevitra zo fototra zany ka melona ny fisamborana solombavam-bahoaka hoy ireo député ny iray feo manoloana ity tranga ity. Rehefa naheno hoe nisy fisamborana ny solombavam-bahoaka amperinasa Antoine Rajerson zay solombavam-bahoaka ny Anarivon'ny Mamo dia tonga izahay hitady ary hitaky ihany koa ny ampiarana ny voalazana lalam-pandrenana ny solombavam-bahoaka tsy azo samborina noho ny faneho-keviny voalohany zay ny faharoa
tsy idiranay ny détail na inona fa solombavam-bahoaka iny a dia takiny ainy amoahana solombavam-bahoaka faran'izay aingana ohatra ny fitakiana ihany koa ireo rehetra izay nosamborina sy mbola nitazomina noho ny fanehoan-keviny averiko tsara noho ny fanehoan-keviny tsy misy olona afaka samborina noho ny fanehoan-keviny indrindra fa solombavam-bahoaka olom-boafity iny takina iny amoahana anazy ary izahay rehetra reo a mitady azy amin'izao tsika miteny zao eto zay aloha zany no mandeha dia hojerena indray a toeran-kafa efa fantatrareo ny position ny solombavam-bahoaka rehetra amin'izao hoe zo fototra ny fanehoan-kevitra dia ajaina ny fanehoan-kevitra mila tsahatra ny herisetra na avy amin'iza takinay zany ary melohanay hatrany zany zavatra zany ny fanehoan-kevitra tsy fahotana mafaty fa voalaza ao anaty lalam-pandroenana toy izany ihany koa ny fisamborana solombavam-bahoaka olom-boafidy maika moa zany fa olom-boafidy maneho ny heviny ohatran'ny rehetra amin'izao fotoana zao tsy vitany hoe solombavam-bahoaka no samborina fa filohana sindika hoy ny fanamafisana olona manana ny asiny ka tsy rary ny fisamborana na inona antony na inona hoy ny fanamafisana fa iny solombavam-bahoaka izay samborina iny a dia filohan'ny syndicat des ingénieurs agronomes na ny SIAM zany hoe amperinasy olom-boafidy ihany koa izy a eo amin'ireo ilay syndicaliste reo ny tenako moa agronome raha teo a dia tsy haiko koa ny tsy teny hoe tsy rariny a ny samborana an'izany filohana syndicat zany izay maneho ny heviny a ninona antony a dia ho anay a tsy mety zany rehefa tsy tato fiadanany Rajerson Antoine nedina vetrany dia ny akadelalany ireo solombavam-bahoaka nitady azy ary mbola tsy tao ihany koa ny tenany raha ny fantatra io arivo io dia ny FIGN Fort du Chêne no mitazonana ny solombavam-bahoaka na rivony mamo miantso ny firaisankirany solombavam-bahoaka rehetra ny zava-misy raha tena olom-boafidy mijoro sy mitondra ny tena feon'ny vahoaka marina ho ny fanazavana solombavam-bahoaka ianareo vahoaka malagasy mijoro zareo androany eo hitanareo reo mbola miantso ny namanay zay hiaraka aminay député olom-boafidy sika feon'ny vahoaka raha ohatra ka député tsy ho an'ny vahoaka mialatsiny zay fa reo aloha zay mivonina dia miantso ny namanay tsy nanavana loko politika fa niray feo ireo solombavam-bahoaka rehetra mitaky ny amoana ny Rajerson Antoine solombavam-bahoaka na rivony mamo ankoatra azy ireo manao toivakana ny fanambarana fanamelona ny fihetsika natao tamin'ity olom-boafidy ity nietsika hatreo amin'ireo mponina atao amin'ny fiaritra iadidiny mbola mandidina hatrany izay vaovao izay dia nidina andalambe ireo mponina tetsy imeritsy atosika raha vao nafantatra fa nosamborona ny solombavam-bahoaka ao amin'ity distrikany Arivony Mamo ity nanamafy izy ireo fa iamafy ny atolona satria fitakiana ny amoana ny solombavam-bahoaka no antony ilay fidinana andalambe ny antsipriana izay ary tsy ekena ny fisamborana olom-boafidy izay misolo tena anay mitaky ny zo fototra tokony hositrahanay hoy ireo mponina ao imeritsy atosika ao anatin'ny distrikany Arivony Mamo androany rehefa nidina andalambe vao naheno fa nosamborona ny député Rajerson Antoine mitaky ny amoahana azy tsy misy fepetra ireo mponina mifamitona teto anolohan'ny lapan'ny tanàna ireo mponina ary niatrika sy nanome rariny ho an'ny vahoaka ny ben'ny tanàna ao an-toerany izay nanamafy ny etsika fitakiana zo fototra ny midina andalambe rehefa misy ny tsy fahafaliana manoloana ny fomba hitondrana ny firenena hoy ny fanamafisany ny ao anatin'izay tsy eketsika ny samborana ny olom-boafidy ny olona voafidy na député izy na ben'ny tanàna tsy tokony ho samborana ekena sa tsy ekena nanamafy ireo mponina fa tsy anaiky ary anamafy ny tolona raha tsy mivoaka ny solombavam-bahoakan'izy ireo ankoatran'ireo mponina imeritsy atosika dia mitaky ny fahamoana ny député Rajerson Antoine ihany koa ny fikambanana fivoy sy ny fivoarana fanambarana avy amin'ny tanora mpikambana ao amin'ny antoky fivoy avy amin'ny fikambanana fivoarana ireo fikambanam-behivavy rehetra manerana ny nosy ary ireo olom-pirenena rehetra ny fidy ny député Rajerson Antoine izahay voatonona anarany etsy ambony dia manameloka ny fisamborana tsy ara-dalàna ny solombavam-bahoaka sady filohany antoky fivoy honorable Rajerson Antoine izay nosamborina androany tamin'ny folora maraina teny Tsiadana ary notazomin'izy ireo eny amin'ny FIGN Betongolo amin'izao ora izao ity etsika izay notohanany Rajerson Antoine ity dia toy amin'ny fangatahana izay efa nataon'ny mponina ny distrikana Arivony Mamo
tamin'ny alarobia 10 septambra 2024 ary notohizan'ireo mpanolontsaina ny commune n'Antananarivo renivohitra ny 1 septambra ary ny GNZ ny 20 septambra ary mbola mitohy hatramin'izao. Ty hetsika ity dia mifanaraka tanteraka amin'ny andininy 10 ao amin'ny lalam-panondrenana izay miantoka ny zo, ivory sy aneho hevitra ary ny andininy 17 izay manome fiarovana ny solombavam-bahoaka na ny antsoina hoe immunité parlementaire. Ity fisamborany noho izany dia manitsakitsaka amin'ny vantana ny lalam-panondrenana izay manelingelina ny asan'ny solombavam-bahoaka ary mamely ny hetsika milamina izay nataon'ny tanora. Manoloana izany, ny antoko fivohy dia mitaky tsy misy fepetra ny famotsorana avy hatrany ny honorable Radjerson Antoine. Miantso izahay ny fitokonana nasionaly izay efa natomboka any amin'ny district Anarivomamo. Mitaky izahay ny amitsorana zao dia zao tsy misy fepetra ny Radjerson Antoine. Miantso ny syndicat, ny fikambanana, ny tatsa, ny hetsiky ny tanora sy ny fiarahamonim-pirenena anatevin-daharana izao fitokonana ataona izao. Miantso ny vahoaka rehetra izahay iroso amin'ny hetsika fiarovana ny zon'olombelona sy ny demokrasia. Ny fivohy izay soloina tena eto ankehitriny dia mijoro amin'ny kery ary tsy hisy ny ampitsahatra anay. Ijoro hatrany izahay mandra-pamotsitra ny filohanay ary hitazona ny governemanta sy ny mpitandro filaminana ho tompon'andraikitra tanteraka ny amin'ny fanotohinana ny fiadanam-bahoaka sy ny demokrasia eto Madagasikara. Naneho ny atezerany koa ny syndicat-n'ireo ingénieur agronome na ny SIAM izay namoaka fanambarana manameloka ny fisamborana ny filohan'ny syndicat. Mitaky ny famotsorana tsy misy fepetra any Radjerson Antoine sy ireo mpianatra rehetra voasambotra ny syndicat. Mitaky ny tsy sambotra intsony ireo mpianatra manao fitakiana andalambe, ny fampitsarana ny fampelezana tsao momba ny ho fitohizan'ny hetsika, ny fanajana ny zo fototra anana ny olom-pirenena sy ny mpianatra. Ankoatran'ny SIAM dia mirahina amin'ny syndicat koa ny fikambanan'ny zooparticien sy ny ingénieur misahana ny famokarana momba ny biby eto Madagasikara sy ny fikambanan'ny mpianatra ho ingénieur agronome ary ny fikambanan'ny mpianatra rehetra manerana nosy izay manamafy ny fanoloran-tenan'izy ireo amin'ny fiarovana ny tombotsoa iombonany indrindra fa ny asin'ny fanabeazana andrasana ny fivoaram-baovao. Tsy ny eto Madagasikara ihany fa miombo-po sy miray feo amin'ny hetsika fitakina ny isitrahana zo fototra ihany koa ireo malagasy mila ravinahitra any ivelany. Toerana maro no ahitana izany fihetsiketsehana izany sy nanomboka ny alakamisy 15 ny volana septambra teo ka mandraka androany. Mitaky ny firaisan-kina ny tolona ny lanja sorabaventy fandefasana taratasy any amin'ny maso ivo ny Madagasikara toa ny tany États-Unis santionany amin'ireo hetsika ataon'ny malagasy any ivelany izany ny antsipriany izay. Allemagne, Frantsa, Canada, États-Unis, Suisse sy ireo firenena maro hafa miray fo amin'ny malagasy eto an-tanindrazana ireo malagasy monina sy mila ravinahitra any ivelany. Isan'izany ireo tanora mona ao Allemagne ireto. Tsapanay ary tsapany zao tontolo zao fa fitsapan-tanindrazana no nahatonga nareo tanora nitsangana satria tsapanareo fa tsy misy le fanajana ny zonareo mitsirarana. Fitiavana tanindrazana mbola manana fo madio miady mandrara iady. We Gen Z from Washington DC support Gen Z Madagascar. Everyone deserves basic rights. But we need to continue to fight for the rights of us as Malagasy people. Anisan'ny Malagasy amorona Amerika zany miray posty miray faina tanteraka amin'ireo Malagasy any an-tanindrazana miatrika izao tsirariny beda be miatra amin'ny firenena zao miangavy atanandro ianareo mifehy fahefana zany atsaharo ny herisetra atsaharo ny langa sy ny fanaovana tsinitsinina ny zo fototra ilain'ny Malagasy
dia tsy manaiky intsony zay na tsy any an-tanindrazana ary zay a dia miray fo ary manohana anareo amin'izay tolona rehetra atao a mba hijanona ny tsirariny sy ny jadona rehetra mpahazo Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao. Ho an'ireo malagasy any États-Unis ankoatra ny hetsika teo amin'ny Times Card dia nisy ny taratasy nalefan'izy ireo ho an'ny masoivon'i Madagasikara any an-toerana. Taratasy ho fanehoana ho fanohanana ny hetsika ataon'ny vahoaka malagasy izay manohitra ny fahatapahan-jiro, ny tsy fampian-drano, ny tsy fandriam-pahalemana, ny kolikoly ary ny fahasimbany fotodrafitrasa. Ao anatin'ity taratasy ity dia nitodika tamin'ny gouvernemanta malagasy ireo tanora avy any amin'ny diaspora any États-Unis ka nanameloka ny famoretana ny hetsim-panoerana ampilaminana. Indrindra fa ny fampiasana bala tena izy izay verina ho fandikana amin'ny baribary ny zon'olombelona. Mitaka ihany koa izy ireo ny fanajana ny fahalalana fototra sy ny fanokafana fifankalozan-kevitra amin'ny tanora ary nampatsiahy fa mijery ny vahoaka malagasy ary manaraka akaiky izany izao tontolo izao. Manameloka ihany koa izy ireo ny herisetra sy ny fandravana fananana anseho. Miantso ny rehetra izy ireo mba hiara entana amin'izay tolona ho fanavotana ny tanindrazana izao. Tsy lasa-danja tamin'izany ihany koa ireo malagasy mila ravinahitra any Kanada. Teo anolohan'ny birao firenena mikambana ao Genève kosa no nilanjany ireo malagasy monina sy miasa any Suisse ny sorom-bavety ny raisan'izy ireo feo amin'ny malagasy aty an-tanindrazana mitaky ny fisitrahana zo fototra dia ny fahalalana maneho hevitra ny fisitrahana jiro sy ny rano. Fa iverenantsika ihany izay vaovao izay rehefa avy eo fa hivadika lafim-baovao hafa vetivety isika mahakasika ny tontolo ny fahasalamana. Manome fe-potoana 27 ora ho an'ny ministeran'ny fahasalamana ny syndicat triade amalina ireo fitakina sy ialan'ny ministra. Aorin'izay raha tsy tanteraka ireo dia iroso amin'ny fitokonana fahobe izy ireo. Nambarany syndicat triade fa maro ireo mpiasa no nafindra toerana sy nogadraina nandritra ny fotoana ny tantanan'ny ministra Amperinasa ity departementa ity. Ankoatra izay dia manameloka ny fampiasana herisetra amin'ny mpitolona ihany koa ny triade. Nantsipriany izay hoentiny Narsy Karazafy eo amin'ny sarisin-dratsary ny tahiriny aina. Manome fe-potoana 27 ora ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny syndicat-n'ireo mpiasa amin'ity ministera ity amalina ny fitakin'izy ireo sy ialan'ny ministra ny fahasalamana amin'ny toerany izay mampitotongana ny sehatra ny fahasalamana araka ny fanambarana nataon'ny triade ny maraina teo dia iroso amin'ny fitokonana fahobe izy ireo raha toka tsy tanteraka ireo fitakina ireo ao anatin'io fe-potoana nomen'io. Tao anatin'ny enceinte ny ministera ny fahasalamana zay io tafiditra ato anao valandresaka ho anareo mpanao gazety. Voalohany nametraka zahay ny document de revendication anay zay efa nivolavolanay hatramin'izay, zany hoe ny triade syndicale zay ivondrona ny médecin, paramédicaux, personnel administratif zany dia nametraka an'io taratasy mirakitra ny fitakina syndikaly zay hanatsarana ny fiainan'ny mpiasan'ny fahasalamana ary hanatsarana ihany koa ny tontolon'ny fahasalamana eto Madagasikara. Manome zahay 27 ora ny fanjakana zany hamalina n'io fitakina io fa raha tsy mivaly anatin'ny 27 ora io sisy valy mahafapo anatin'ny 27 ora io fitakina zay napetraka anay io dia iroso amin'ny fitokonana fahobe ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana ny nosy. Faharoa, eo ihany koa ny fiandrasanay ny fialan'ny ministry ny fahasalamana anatin'izay 27 ora zay satria tao anatin'ny fitantanan'io ministra io tena nampitotongana be ny fahasalamam-bahoaka teto Madagasikara satria niara-nahatso zay zahay. Raha ny fanazavana maro ireo mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana no nafindra toerana sy ny gadra atao anatin'ny fe-potoana ny tondran'ny ministra ankehitriny nambaran'izy ireo ihany koa fa manameloka ny fampiasana herisetra amin'ny ireo vahoaka manao fitakina izy ireo satria ny mpiasan'ny fahasalamana ihany no sahirana hitsabo azy ireny ary ny fampiasana herisetra dia vao mainka miteraka fandrangitana. Zahay mpiasan'ny fahasalamana be dia be reo ny gadra ny tapahana karama nafindra toerana sy ara-draviny ka angatahanay koa zany ny fialan'io ministra io anatin'ny 27 ora. Fahatelo, eto zahay dia manameloka ny fandratrana ny mpiray-tanindrazana manoloana ny fitakina ny zo fototra zay ataony. Manameloka zahay satria izahay mpiasan'ny fahasalamana ihany no sahirana rehefa maratra reny olona reny ary ny impacta économique et social nylay famotehana ny fandrobana reny zany zavatra tena tsy ho récupéré anatin'ny fotoana fohy ka avy aloha ny olona hitaky amin'ny pitoniana
mba sy isin'ireo mpanararaotra mpandroba ary ajanony any fampiasana herisetra amin'ireo izay manao any fitakiana ara-drariny. Tonga tao amin'ny ministerany fahasalamam-bahoaka moa ny syndicat ny mpiasan'ny fahasalamana triade io maraina io nametraka antota taratasy fitakiana ho fanatsarana ny tontolo ny fahasalamana ho iteo ny toy ny tira raha ity. Fa iverina vetivety ao anatin'ny vaovao makasika ny raharam-pirenena isika dia ny etsika fitakiana dingana voalohany izay no vita fa miandry ny firaisan-kinany rehetra ny fanohizana ny tolona hoy ny randrana sindikaly androany tsy misy idirany mpitolona ny fanakorotanana ankehitriny fa anjara asany fanjakana manafo nefa ny fietsika asehon'izy ireo fa marifo tanteraka rano lafiny fampandrina fahalemana fotsiny ihany ny antsipiriany izay hoentiny andro miaratiana eo amin'ny sary sindratsariny ny arotanjona. Dingana voalohany fahafahana manao etsika mandeha amin'izao io miditra amin'ny dingana faharoa isika izay ihany angailany rehetra irahina no antin'izany hoy ny randrana sindikaly. Efa fandresena voalohany ngezabe ao amin'ity tolona ity dingana voalohany ny fahafahana nanao an'io etsika io miainga izy amin'izao fotoana izao. Miditra amin'ny dingana manaraka zany tsika satria ny dinga voalohany ane io le zareo rery nanao an'le etsika rano filaza azy reny. Zao izy zany miditra amin'ny dingana faharoa izay miantso atsika hervelona rehetra ndray. Zay zany ny tena tondrana hoe aoka kosa raha isika zany mieritreritra ny hoe anoana ny tolona no ivoy any amin'ny tambazotra serasera na iteny etseroa ilaza anakina an'ireo tanora de hoy zay hoe mamono ny tolona ianareo ary nareo zany ara no tena mamono an'le tolona fa zareo efa mazava ny azy dingana voalohany nahazo vokatra tsara izy. Efa miditra midingana faharoa zany tsika zao mila tsika rehetra izay vonona ao anatiny zay hoe mangy anoy anapy azy eo amin'ny resaka tolona zany tsika zao io na zay firesahana mandray vola ry manao an'zay zany tsy antsony ny olana fa ny olana dia ilasa isika indray no manrehatrafo ho any famonoana afo azafady mamono ny afo raha ohatra ka manony kritika any zareo efa atolony aty amitsika magataka aty amitsika fanampiana zareo de tsy fanakianana ny tokony ataotsika fa tokony miaraka mandeha midina manoana any zareo. Tsy anjaran'ny mpitolona ny mitandro ny filaminana sy miandraikitra ny fandrimpalemana diso araka izany ny filazana fa fototry ny fanakorotanana izy ireo hoy ny fanamafisana anjara ndraikitry ny mpitondro zany kanefa raha ny fihetsika izy ireo dia manaprofo fa faible hoy ny randrana sindikaly. Ny asanay de andraikitray de mitolona averika indray mandeha ny asanay ny andraikitray dia mitolona manao an'io fitakianareo fa tsy asanay mpitaky mpitolona ny mpampandry ny manao ny fandripahalemana tsy asanay ny manentsika ny mpangalatra fa asan'ny fanjakana zany. Dikan'izany tsisy idiranay mihitsiny tsisy idiran'ny mpitolona ny resaka hoe tsy ny vakitrano etseroa fa anjaran'ny fanjakana no miandraikitra an'izany fa ho anay ny tovondrana sindikaly ary teneninay amin'ny rehetra de hoe manaprofo zao fa tena marefo ny fanjakana satria tsy afaka mitandro ny fahalemana tsy miaro ny vahoaka sy ny fananana izy mahatonga ndreny vakitrano etseroa reny fanjakana zany ny faible tsy mahavita ny andraikiny ny fanjakana am'izao fotoana zao zay ny tsara ho atsika vahoaka azany mpitolona ny mpianatra izay manoana mitaky ny zony no metsika tsiny fa apetrao any amin'ny fanjakana ny fanontaniana. Mila samy mandray tandrify azy sy ny andraikitra ray sy ny rehetra eo anatrehany zavamisy fa tsy jana ho mpitazana fotsiny ihany nanamafy mireo mpitolona fa irosatrany amin'ny fitakiana izay atao.
Fafanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ny fihetsiky ny filoham-pirenena Tetsy Anosy Omaly hoy ny avy eo anivony Antoko Maeva. Tsy vahaolana intsony ny fampanantenana pôkaty hoy hatrany ity antoko ity. Mila ravana ny fitondrana misy ankehitriny ary omena tafika ny fitantanana raha ny fanehoan-keviny hatrany. Notsindriny antoko ihany koa ny ampitsaharana ny fisamborana sy ny herisetra fa tompona andraikitra amin'ny fandrobana misy ny mpitondra fanjakana hoy hatrany ny fanazavany. Ny antsipriany zay. Fiantsina sy fanaovana tsinitsinina ny malagasy ny fidinana kianja nataon'ny filoham-pirenena Omaly hoy ny Antoko Maeva kiondalana vaovao kanefa toe-javatra tsy vahiny amin'ny malagasy ny zavamisy satria atafiditra ao anatin'ny krizy siklika isika amin'izao fotoan'izao. Tokony hajanona ny fampanantenana pôkaty ataon'ny filoham-pirenena hoy ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny Antoko Maeva. Ny fifamonoana, ny fandratrana, ny fanapotehana ny zavatr'olona amiko dia efa tsy misy tsony ny fitondram-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fidinanao teny tompoko dia toa malasa saina ihany ary alay-panahy izay teny hoe sao dia fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ny tompoko. Za tsy miteny hoe tsy vahoaka niaraka taminao ary tsy olona niaraka taminao fa raha ny zava-misy amin'ny fandatsahana ny ain'ny olona za dia miteny fa efa fahefana tsy tokony ho izy tsony ary tsy matapakahatra intsony. Ny antony dia tsotra, aza lalovina politika tompoko, politika maloto ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy. Tsy fanambatambazana ny anoherana indray ireo zavatra potika no zava-dehibe sa vidividinao amin'ny vola indray ny vahoaka malagasy. Ny tany totofana ary taria mbola tsy voahonitra ny vola. Ny 2009 mino fa mbola misy ny ataontsika hoe ireo ravafananana mbola tsy voahonitra ny vola. Fa volan'iza indray no anoherana an'io. Fa tsy fanonononitretrika tompoko. Tsy izay ny fanaovana politika. Miantso ny fandravana ny fitondrana sy andraisan'ny tafika malagasy ny fitantanana ny firenena ny tenany. Zany dia mila fandraisana fanapahan-kevitra faran'izay aingana. Ny amiko aloha dia tsotra. Ny fitondram-panjakana efa tokony ho rava. Ka miantso ny tafika ao tompoko. Tandroka ary mivozona ianareo tompoko. Efa miandrandra fanavaozana ny vahoaka malagasy. Miandrandra mandrakariva ny sy ny filaminana. Ka misy manantena fa manana andraikitra goavana ianareo eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana an'izao toe-javatra misy izao. Ka za tonga dia mahitsy eto raisy tompoko ny fahefana. Alamino ny firenena satria ny parti politika Maeva dia tsotra. Tsy misy ataoko hoe entité hafa akoatra ny tafika afaka andamina eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa raha mbola iantsontsika ny ataontsika hoe ny any ivelany tsy manaiky an'iny Maeva. Raha mbola iantsontsika ny ataontsika hoe FFKM na sehatra hafa dia tsy anaiky an'izany mihitsy ny Maeva. Fa ny ahy dia tsotra ny tafika ny tompona andraikitra farany amin'izao vaninandro iainantsika zao. Misy manantena fa manana fahendrenana nareo tompoko ary tena ho an'ny ary tena tompona andraikitra andamina ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Hitapoko hitam-pirenena ny zava-misy tamin'ny taona 2020 mbola mamerina ny fandrobana ihany anefa ireo mpiaradia amin'ny mpitondra ankehitriny hoy ny fanazavana. Miantso ny ampitsaharana ny fisamborana sy ny fampiasana herisetra ihany koa ny Antoko Maeva. Tompona andraikitra feno ny mpitondra manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ary tsy tokony havela ho hafamaina ireo tompon'antoka amin'ny fandrobana nisy teto amin'ny firenena. Tsy izy izay tsy nahita hoe izy ny tena tompona andraikitra ny olana tamin'ny 2009. Tsy hamerina n'intsony ahako. Ary Maeva efa niteny fa aoka izay ny fisamborana politika. Iza no azo tombontsoa an'izany. Tsy manana droit sambotra intsony tompoko raha resaka politika ny resahana ny fitondram-panjakana izay atao hoe tarihan'io Andriamatoa Andry Rajoelina. Avy-tsoro. Oka izay mifandratrana, oka izay mifamonoana. Tsy misy azo tombontsoa an'izany tompoko fa asakasaka ireo izay mandrangitra sy manitatra an'izao olana zao ho tena ho tombontsoanareo manokana. Efa maro tompoko ny maty. Ary Madagasikara rehetra no efa mihetsika amin'izao fotoan'izao fa tsy hoe atokotokona faritra iray ihany. Ka misy manantena nareo mahita ny zava-misy fa aza vela hifamono ny malagasy, aza vela hifandrafy, aza vela hifanangam-pahavalo eto.
fa tompona andraikitra feno anareo no mafisiny antoko maeva fa mpanao politika no ambadiky ny fandrobana misy ao anatin'izao tontolo nataony vahoaka malagasy izao. Fa namoaka fanambarana ihany koa androany ny avy eo anivony fikambanana silamo nambaran'izy ireo fa tokony vahoaka no arovany mpitandro ny filaminana voalohany raha ny fanamafisana ataon'izy ireo. Zo ny vahoaka feno ny mitaky ny marary azy ho hiatrany ny fanehoan-kevitra fandraisam-peony Narcisse Karazafy sy Tahiriny Aina. Miantso ny mpitandro ny filaminana hiaro ny vahoaka sy ny fananany ireo ray aman-dreny ara-pinoana silamo raha ny fanambarana androany zo ny vahoaka ny mitaky mpilaminana an'izo tokony hositrahany malona izao fotoan-tsarotra izao dia ilaina ny fifampiresahana sy fifanantonana araka ny soatoavina malagasy ho hiatrany fanazavana satria firenena iaraha-manana i Madagasikara. Amin'ny anaran'Andriamanitra lehibe indra fosy be viandra amin'ny maha ray aman-dreny ara-panahy any tenako filohan'ny fikambanana silamo malagasy zay mitondra niara ory amin'ny mpiray-tanindrazana niaram-boina sy ireo very fananana rehetra. Mitondra izao teny fananarana sy ny fampitoniana izao izahay zo omeny lalam-panorenana ny fanehoan-kevitra ankalalahana fa aoka mba tsy ho ampefy ka handroba sy haka fananan'olona fa heloka izany. Aoka samy hotony isika tsy misy ny fandrosoana anatin'ny fikorontanana fa vao maika mahantra ny firenena. Ilaina ny fifampiresahana sy fifanatona araka ny soatoavina mahamalagasy isika satria iaraha-manana ny firenena. Miangavy ny mpitandro ny filaminana mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary tsy misy manana tombony na ny andaniny sy ny ankilany. Irarinany sy ny fitoliana manoloana izao toe-java misy izao hiatrany fikambanana silamo malagasy. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa nanatanteraka ny adidy ho fiaraha-miory amin'ny fianakaviany solombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina izay nodimandry ny zoma lasa teo ny fianakavim-be ny vovonana firaisankina omaly. Ao an-tsainy rehetra ny fijorony ho an'ny firenena indrindra tamin'ny adidiny antsoroany na tamin'ny naministra azy na tamin'ny fotoana na solombavambahoaka azy ny antsipriany izay ary. Naitra ny maro ny fahafatesany Jean-Jacques Rabenirina solombavambahoaka lantany Betioky nodimandry ny herinandro lasa teo taoriny lozam-pifamoivoizana nahazo azy. Isan'ireo mpanao politika nay nifandray tamin'ny vahoaka sy ireo mpisehatra ara-politika rehetra Jean-Jacques Rabenirina ary nanao hoe zaka ho an'ny faritra ny solon-tena. Tsy zoviana amin'ny maro raha Jean-Jacques Rabenirina satria nandray anjara tamin'ny sehatra politika 70 taonany maro. Efa mpikambana tao amin'ny Conseil supérieur de la transition taona 14 sy ny taona 14 mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta solombavambahoaka voafidy indrony sesy tao Betioky Atsimo ary izy nozokony indrindra teo anivony anteny mera-pirenena amin'ny mahasolombavambahoaka azy tamin'ny ity fepitaona faharoa nalany azy. Efa filoam-pisolon-toerana teo anivony anteny mera-pirenena ny tenany amin'izay mazoky olona azy izay. Naneo hatrany ny finiavany hitondra vahaolana ho an'ny olana ara-sosialy sy ara-toekarena eto amin'ny firenena Jean-Jacques Rabenirina. Naneo ny fiaraha-miory sy ny fankasitrahana ny asa vitany vovonana firaisankina notary ny filoha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ireo filohana antoko eo anivony ity vondrona ity sy ireo olom-boafidy. Nambaran'izy ireo fa tsy ho adinona ny ezaka sy ny fanolorantena ny député Jean-Jacques Rabenirina ary ho aingam-panahy ho an'ny taranaka manaraka ny fitiavan-tanindrazana nasehony. Ny fianakaviana, ny mpiara-miasa ary ny vahoaka ny solon-tena dia samy nahatsapa ny fahabangana sy ny fahaverezan'olobe eo amin'ny sehatra politika sy ny fiaraha-monina malagasy taoriny ny fahafatesan'ny tampoka. Raha ny fantatra moa dia rampitso no atao veloma farany eo anivony anteny mera-pirenena ny solombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina mialohany hitondrana nofo mangatsiaka ny any an-tanindrazany. Vovao makasika ny trangam-piarahamonina kosa indray dia tovolahy iray no voalaza fa mpangalatra no sarony fokon'olona tetsy 70 hektara afovoany ny maraina teo. Saika niara-ny fitsaram-bahoaka ity tovolahy ity raha tsy nentina aingana teny amin'ny mpitandro ny filaminana. Narcisse Karazafy sy Tahiriny Aina no mitatitra ny antsipriany izay.
lehilahy iray voalaza fa totakely sy efa mpamankitrano eny amin'ny manodidina ny 67 hektara voany no voasambotra ny mpiara-monina ny maraina teo. Raha ny fanazavana nikasa hamakitranon'olona tamin'ny atoandro be nanahary ity lehilahy ity no izao saro ny fokon'olona izao. Rehefa nosavaina ny entana tany amin'atiny sakosiny dia nahitana bara-pince, karapanondro maromaro, paingotra, lakle sy ny maro hafa. No amafisin'ireo fokon'olona fa efa matetika no misy vakitrano ety an-toerana. Ty olona ty zany dia tratran'ny fokon'olona ny ohadohady tao dia efa maro be ny nanara-maso azy dia zao izy androany zany nisy ny sambotra dia nisavaina ny zavatra tany anaty sakosiny zany dia famakina trano dôly, paingotra, bara-pince, marteau sy lakle maro samihafa, karapanondro maromaro ny tratra tao anatiny tao zany. Dia le izy fahitany azy zany dia efa olona voaentaka ny dôly zany reny karapanondro be dia be nataony tao zay ny azoko lazaina za moa dia poniny ety amin'ny 67 hektara voany dia oentin'ny olona any amin'ny polisy zany le izy sekaitsoka izy dia iny oentina any aterina any amin'ny CTM. Zay za misy tompoko zay ny azoko lazaina. Ny zavatra misy fotsiny aloha dia be da be ny halatra atoandro sanandro eto amin'ny 67 eto amin'ny cité dia nanara-maso ny olona ka nisy nahatratra olona hafahafa io zany. Savaina ny entany moa fa seka tsy omeny fa forceny fokon'olona dia nosavaina tokoa fitaovana famakina trano dôliny ao isan-karazany, lakle maro be, karapanondro maro be. Efa malaza ho mpanao izay asa ratsy izay ity lehilahy voasambotra ity ho iatran'ny fanazavana kanefa tovolahy avy eny an-tanàna ihany. Ilaina araka izany ny fisian'ny andrimasom-pokon'olona ao an-toerana ho iatran'ny fanazavana. Io moa zany avy amin'ny resaka hoe insécurité nohony tsy fananana asa sy ny tariny dia zay mahatonga ny zareo mandeha mangalatra. Raha tsy zay izy tsy tokony ohatran'ireny. Dia en plus izy mbola tratra flagrant délit, mbola natratrarana matériel tao karapanondron'olona anankiroa be zao. Dia en plus mbola miampy bara-pince, dikan'izany efa mpangalatra izy nefa koa araka ny sisondresaka bandy eto an-tanàna ihany izy zay nahatonga anazy tsy sasany mamono azy. Fa normalement zany tokony asiana ihany le andrimasom-pokon'olona eto a 67 afovoany. Matetika mihitsiny io. Resina eto ponina 67 tsy maintsy asiana zany ny andrimasom-pokon'olona reo andeha tanora zany ny angaviana mba anday andraikitra tandrifiny. Saika niara-ny fitsaram-bahoaka moa ity tovolahy ity saingy nisy ny tsara sitrapona anatitra azy teny ampelantana ny mpitandro ny filaminana ho fitsinjovana ny ainy ho ireo ponina an-toerana. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ireo teknisiana sy ny namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao ny tena kosa ametraka ny soavatsara ho amintsika tsirairay avy veloma tompoko.